Taranja mpanatanjahantena maromaro no efa niditra tsehatra atao anatin'izay 3 andro izay amin'ity andiany fafolo ny lalao nosy atao Tsemnosy Maurice ity hofitin'ny namana Norbert Rakotomalala ao anatin'ireto fanadihadiana maromaro reto ary ny vokatra azo ny solitena malagasy ao anatin'izany lalao nosy izany. Hatreto aloha dia mbola atao hoe azoazo ihany ny vokatra ho an'ny malagasy andrasana nitondrana medaly volamena betsaka ho an'ny solitena malagasy any amin'izany andiany fafolo ny lalao nosy izany. Tsara fanombohana ny Madagasikara teo amin'ny taranja basketball ho an'ny sokajy lehilahy izay niona tamin'ny CSL tamin'ny omaly tolakandro tao amin'ny kianja mitafy ny Phoenix. Resin'ny Madagasikara tamin'ny isa mazava 7-7 no 4-50 zareo CSLois teo amin'izay andro voalohany amin'ny fifaninanana ho an'ny taranja basketball ao amin'ny vondrana misy any Madagasikara. Teo ampialatsasatra dia efa nitarika tamin'ny isa 3-30 no 5 i Madagasikara. Arak'izany dia nanjaka tanteraka ny malagasy teo amin'ireo apaha-efapitaona roa voalohany. Araka ny nambaran'ny mpanazatra Samuel Tojo dia ny andramboaka ny medaly volamena ny tanjana ho an'ny Madagasikara amin'ity taranja basketball zazalahy ity. Ny tanjon'ny basket aloha tonga dia teneniko hoe ny azo an'ilay médaille d'or izay efa ela tsy azontsika. Ela ny ndrasana n'iny satria ny CSLois nampatahotra ihany noho ny hoe fisian'ilay mpilalao professionnel mpilalao any France zany dia miezahana ihany zany nanomana tanteraka ny match voalohany satria iny dia anisan'ny match anankiray important indrindra ao anatin'le poule antsika zany ankoatran'ny La Réunion izay ataontsika amin'ny azo heverina zany fa ho tonga ny famaranana vetsika manahoana ny mpilalao am-pelantanana hatreto. Hatreto aloha nafinaritra satria afaka nampilalaoan'ny rehetra zany hoe ny voazara zany ny resaka hoe fatigue sy zany ny joueur koa tafiditra tsara daholo hatreto. Coach ny hita teo raha ny isa teny amin'ny tableau lavitra dia lavitra ny eritreretina nefa araka ny teneninao iny no maty mazavazava ve ny lalana ao antsika. Basket sarotra satria rehefa mety ny atao mety koa fa ny tsara ho fantatra fotsiny dia hoe ny omantsika ao amin'ity be dia be ny stage natao ny joueur eo ihany koa vonona izay mahatsiaro hoe tokony ho azontsika ny médaille d'or. Raha iverenana ny lalao tamin'ity dia teo amin'ny apaha-efapitaona faha-efatra roa farany dia nanatombo teo amin'ny tanjaka sy ny teknika ny malagasy ka dia nivoaka nandresy tamin'ny isa mazava. Raha ampitsokosa indray dia hiakatra kianja ny sokajy vehivavy eo amin'ity taranja basketball ity. Tsy mbola niakatra podium aloha ny malagasy nandritra ny andro voalohany teo amin'ny taranja lomano raha ho an'ny aty amin'ny lalaon'ny nosy. Hita ho sahirakirana isika eo amin'ny nandritra izay andro voalohany izay. Ny fampizarandry zareo Réunionnais sy ny Mauricianina ny medaly volamena nandritra ny andro voalohany. Araka ny nambaran'ny mpanazatra dia mbola tsy tafiditra tsara ao anaty fifaninanana ny ankizy indrindra fa eo amin'ny lafin'ny toe-tsaina. Ny vokatra moa zany tsara satria be dia be no record personnel mahavo ny record national aloha mbola tsisy fa andravaina eo koa ny erreur kely madinidinika ataon'ny ankizy mandritra ny course tsy hay noho ny stress angamba. Ho an'ny filohan'ny fédération nandreo matoa généraly
raha Manatsoa Gabriel kosa indray dia namparany fa mbola misy ny elanelana teknika eo amin'ny mpilomano malagasy sy zareo aty amin'ny ranomasimbe indiana raha miohatra amin'ny La Réunion sy Seychelles. Mila mpilomano manambatana isika ary manana foto-drafitrasa ihany koa ahafahana manomana roandro zay ny lasa mbola misy telo andro mbola tsy very fanantenana fa ny zavatra hita sy tsapa ny arahana hita teo dia atao hoe anakoena angamba ny tomaikry dia ny mpilomano zany hoe ny fahaiza-manao ao anatin'izany ny vatana ny entana matetika ny fahaiza-manao ary ny faharoa dia foto-drafitrasa sanatria miala ndraiky tao anatin'izany fa dia tena zany dia mahatsapa ndraiky zary dia andray zavatra tsy rehetrarehetra fa atao hoe fanamariana kely fotsiny ao anatin'izay dia zay moky anakoizay dia ny mpilomano ao anatin'izay mpilomano zay ny vatana sy ny teknika ary indrindra ny foto-drafitrasa zay nangamba no teny ho atsika amin'izao roandro afitan'ny fifanana zao mbola misy moa ny tena saika mbola larana fahaefatra hatrany aloha ny azon'ny Madagasikara nandritra izay andro voalohany izay. Mbola tsy mifarana eo anefa ny taranja lomano dia mbola isy ny faninanana hatramin'ny talata izao. Mbola mila miady mafy ny barian'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra amin'ny lalao faharoa izay ionana amin'ny zareo Maorisiana Papetrano Rampitso Tolakandro ao amin'ny kianjan'i George V ao Kirpip. Raha ny lalao izay nitanterahana ao Mali Asabotsy teo amin'ny lalao voalohany dia nisaraka ady sahala aotra nohatra nanoloana ny Seychelles ny barian'i Madagasikara. Nanatombo teo amin'ny fanodikodonana ny baolina sy ny fitazomana ny baolina ny malagasy tamin'ity fihaonana ity ary teo amin'ny fidirana faharoa dia nahazo penalty ny malagasy rehefa nisy ny fahadisoana tao amin'ny nataon'ny vodilarana Seychellois. Xavier no nandaka ny penalty ary tsy tafiditra izany dia toa nidakana ny fanitsy amin'ny mpiandry Tsatokazo tsotra izao. Tao anatin'izay lalao izay dia nanambara ny mpanazatra Roro fa dia tsy nandray ny toromarika napetraka ny mpilalao tamin'ity fihaonana ity. Mazava be fa manana penalty tsika avantage tsy vonoina bakely izy tsotra be. Izahay nanao briefing efa fantatra hoe izy amin'ny premier tireur. Efa fantatra izy hoe izy amin'ny tokony handakan'ilay penalty tokony rinôly izy fa le ankizy tsy mandray an'ilay izy fa tonga dia manova fotsiny tsy Xavier mihitsy mipandaka penalty ena tsy Xavier izy sanatria hoe resaka joueur baolina tokony 3 points ohatr'izay zao zany tsy maintsy miady mafy amin'ny Maurice. Fahitana an'ilay Seychelles nefa amin'ny ankapobeny tsy ekipa ohatran'iny tokony hanao match nul amintsika. Nareo ngamba nahita tao fa tsika nanana temps fort fa zay le football rehefa tsy mi-concrétiser anao dia miafara amin'iny. Zay le izy raha ny attaque teo raha ny attaque teny tsika hoe nanana attaque be dia be fa tsy vonoiny le boikely le baolina. Condamné andresy amin'ny match manaraka ahoana ny mbola tsy resy mbola tsy resy tsika mbola tsy mihitsy antsika. Zay ny anaovana an'ity football ity tsy maintsy miezaka zany tsy maintsy miezaka mandresy ary tsy maintsy miezaka mandresy satria zao raha ady sahala fotsiny 0-0 dia éliminé tsika satria izy plus izy zany nafaty baolina anankiray dia raha tsika raha 0-0 indroa dia tsika ny éliminé. Rampitso alatsinainy araka izany no iona amin'ny zareo Maorisiana ny barian'i Madagasikara eo amin'ny lalao faharoa tsy maintsy mandresy isika raha toa mbola mieritreritra anohy ny dingana manaraka eo amin'ity taranja baolina kitra ity. Tonga nanome hery ny barian'i Madagasikara hatrany ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Performance de 68 kilos. Belle cérémonie de remise de médailles
avec le podium à l'arraché. Le bronze pour la Mauricienne Maëva Matelot pour avoir soulevé la barre à 40 kg. Déborah Virama de la Réunion, 57 kg. Et Rosina Randafiarisson de Madagascar pour une performance de 68 kg. Podium à l'arraché. Autre podium, c'est à l'épaulé jeté. Le bronze pour Maëva Matelot, qui avait réalisé dans l'ordre pour ses 3 essais 40, 45 et 48 kilos. Médaille d'argent à Déborah Virama de la Réunion. 68 kilos pour la Réunionnaise. Et pour l'or, ce sera encore une fois Rosina Randafiarisson de Madagascar avec une performance de 85 kilos. Alors dans chaque catégorie, il y a bien sûr l'arraché, l'épaulé jeté, et puis on fait le total olympique. On passe maintenant à la remise des médailles pour le total olympique. Médaille qui va être remise par M. Alex Badriama. Alors le total de points, en ajoutant l'arraché et l'épaulé jeté. Maëva Matelot pour le bronze. 3e médaille de bronze qu'obtient Maëva Matelot de Maurice. Médaille d'argent. Déborah Virama de l'île de la Réunion avec un total olympique de 121 kilos. On voit sur le podium pour le total olympique Déborah Virama de la Réunion. Médaille d'or. Rosina Randafiarisson de Madagascar. Également sur la plus haute marge du podium pour le total olympique. De 153 kilos. Qui représente un nouveau record de géologie. Voilà, le total olympique pour Rosina est de 153 kilos. Et pour cette brillante performance, on écoute l'hymne de la République de Madagascar. Voilà la performance de ces athlètes dans la catégorie des moins de 45 kilos. Très applaudi ici au gymnase James Bertie David à Kirkip. Avec les médailles
de jeunes athlètes sur le podium. On les retrouvera certainement, ces jeunes filles, lors de la prochaine édition. On a découvert des jeunes talents. Il y a quand même la force de la jeunesse avec vous. Hein. Ouais. Alors, d'autres ambitions au niveau de l'haltérophilie. Un petit mot pour terminer, peut-être un petit coucou à Madagascar. Coucou à tous les Malagasy et je vous aime bien. Et... Merci Rosina, merci. Sabrina Andriami Tansou de Madagascar. 65 kilos. Médaille d'argent. Médaille d'or. Première médaille autour du cou pour Roalia Ranaivoso, avec à la clé un record des Jeux à l'arraché où elle avait soulevé la barre à 80 kilos. On parle de l'épaulé jeté cette fois. Monsieur Dave Petit, chef de mission de l'équipe de Maurice, qui va remettre les médailles dans cette épreuve, l'épaulé jeté. Stéphanie Lorette pour une performance de 76 kilos, médaille de bronze. Médaille d'argent pour la malgache Sabrina Andriami-Tansou, où elle avait réussi 85 kilos. On peut encore parler de record des Jeux avec 99 kilos à l'épaulé jeté. Une performance réussie par Roalia Ranaivoso de Maurice. Deuxième médaille autour du cou pour Roalia Ranaivoso. Il y aura une troisième médaille pour ces athlètes. C'est au total olympique. Et l'honneur revient au ministre Stéphane Toussaint, le ministre de la Jeunesse et des Sports de Maurice, de remettre les médailles à Stéphanie Lorette de La Réunion, médaille de bronze. Médaille d'argent à Sabrina Andriami-Tansou de Madagascar. Et pour une troisième médaille autour du cou, dans quelques instants, après l'arraché, après l'épaulé jeté, l'or au total olympique pour Voilà qui est dit.